fandaharana ho an'ny olona rehetra. Atolotry ny fikambanana hira sy filazantsara. Vavaka isika sambatra zay mandre ny tenin'Andriamanitra mazava madio mahitsy ary misaotra anao fa manana ray tokoa zahay zay mananatra anay fa raha zaza sary zay dia tsy misy mpananatra, raha andevo ny ody zay dia tsisy mpananatra, raha manombo zao tontolo zao zay dia tsisy mpananatra, fa manana n'Andriamanitra ho rainay zay ary manana ny fanay masina ho mpananatra anay, mpanitsy ny dianay ho amin'ny fahamarinana araka n'Andriamanitra dia nisy sitraponao zay tsy mikendry afa-tsy niavonjy anay dia nandraisanay anao mpamonjy mandrak'izay ho amin'ity fiainana mandalo ity ary indrindra ho amin'ny fiainana ao amin'ny fanjakany lanitra mandrak'izay. Sotranao amin'ny fanatrehanao i Jesosy ka dia tahisy amasino ny teninao zay nampitondrainao amin'ny mpanomponao tsy handalo foana aminay zany fa na dia singany any azy da ataovy tahaka ny voatsinapy zay no fahasoavan'Andriamanitra ambolenao amaka hitombo ary anjary hazo lehibe. Manao masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana ka dia mitenena ry Tompo araka ny fombanao famiaino ny mpanomponao ao amin'ny naman'i Jesosy tianay. Amen. Loraisitsika ny tenin'Andriamanitra araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio amin'ny toko fahafito ny andininy fa-efatra amby roapolo ka hatramin'ny fa-sivy amby roapolo mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo koa amin'izany. Nazovony mandray zany tenitro zany ka mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manantsaina izy zay nanorona ny tranony teo ambonin'ny vatolampy ary latsaka ny ranonorana ka nisy riaka be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izy any trano zany nefa tsy nianjera izy satria efa naorona teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandray zany tenitro zany nefa tsy mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala zay nanorona ny tranony teo ambonin'ny fasika ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izy any trano zany dia nianjera izy ka loza ny fianjerany. Ary no nefa vitan'i Jesosy zany teny zany dia talanjona ny vahoaka no hono ny fampianarany satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanoradalana teo aminy. Amen. Andritra ty herinandro ty dia faharetana toy izao no lohateny zay mba andrenitsika dia ny hoe tokana Andriamanitra. Rehefa zany dia aza manao fanorenana hafa indrindra amin'ny vanandro fizana toetra ny filoana zay diavitsika amin'ny andro ankehitriny. Ampiarina mivantana izy dia hoe fantaro ny mahampamonjy tokana an' Jesosy, ankato azy ny mahampamonjy tokana an' Jesosy ary miorena tsara ao amin'ny ary ao amin'ny rerika any dia azo antoka ny famonjenanao mandrak'izay. Ahoana zany? Satria Jesosy Kristy no efa voatendro mpamonjy izao tontolo zao. Ary dia ambarana amin'ny teny amin'ny Hebreo toko faharoandiny foana andiny faharoa hoe mijery an' Jesosy ho izy zay tompony finoana sy mpanefa azy isika. Zany hoe tsy mierikerika fa izy no mpiantokatokana amin'ny famonjen'Andriamanitra antsika amin'ny finoana zany. Zany dia araka ny fanambaran'ireo apôstôly. Apôstôly dia hoe iraka ho avolombelona izy. Araka ny voalaza zao ny asan'ny apôstôly toko fa-efatra andiny faharoambin'ny folo hoe ary tsy misy famonjena ho ny tenin'Andriamanitra amin'ny hafa. Fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona zay azontsika famonjena. Hafa zany ankoatry ny anarany iray dia Jesosy Kristy irery ihany. Ka amin'izany rehetra zany misy lalàna fototra zay iorenana dia ny hoe zay miorona amin'ny fototra zay nataon'Andriamanitra dia tafatoetra amin'ny finoana veritsika izy. Izay miorona amin'ny fototra izay nataon'Andriamanitra ary zay ihany ranomarina dia tafatoetra izy. Izay tsy manao zany fanorenana kosa fa mitady fanorenana hafa dia efa lavo izy, efa resy izy. Diana tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Zany hoe tsy operan-tanan'Andriamanitra intsony izy ary manahirana araka ny teny zay rentsika teo dia hoe lavin'Andriamanitra izy satria voatsarany izy. Ka inona na mity hoe fanorenana ao amin'Andriamanitra ity? Raha ampianarintsika vetivety izy sy fitinana raha teo dia midika zany hoe ny fankatoavana an'Andriamanitra tokana. Tsy herena na eritrerena amin'izay andriamanitra hafa
na zay mety ataon'ny olona Andriamanitra aza. Miaraka amin'izany dia ny fanoavana marina ny tenin'Andriamanitra ary midika zany ny fanoavana ny sitrapony raha ny texte zay niretsika teo hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra. Raha feziny zany manao fanorenana ao amin'Andriamanitra dia manome voninahitra an'Andriamanitra zany amin'ny fahampiana azy, amin'ny fankatoavana azy, amin'ny fandalana ny teniny, amin'ny fanoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Zay natao hoe mino na hoe mivelona amin'ny finoana marina araka ny ten'Andriamanitra hoe ny oloko marina ho izy dia velon'ny finoana na koa hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Ka ny vokatra zany raha fantana dia hoe ny fankasitrahana zay omen'Andriamanitra zay manome voninahitra azy amin'ny fandalana ny finoana zany dia toko-pandresena eo amin'ny adin'ny finoana nanohy ny finoana zany hoe mandresy ary mandresy feno tanteraka ny ota sy ny devoly ary ny tsy fahamarinana rehetra zany hoe zay rehetra manohitra ny hevitr'Andriamanitra resy araka ny tenin'ny Paoly hoe tsy amin'ny nofo amandra ny herinay fa mahery ao amin'Andriamanitra ho izy androdana ny fisainana avo rehetra zay manohitra ny fahalalana marina an' Jesosy. Miaraka amin'izany zay mino koa dia voaro izy ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra satria afo mandevona tokoa izy zany hoe atsikafony ary hodorana raha ny tena marina. Efa voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7 zana toesa ka rehefa ao amin'ny tompo ianao dia arovana ary araka ny Apokalipsy toko 7 andin'ny 7 dia milaza zany izy. Zao izy hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakapanao fizana toetra ny mponina rehetra monina eto amin'izao tontolo zao. Tsy diso milaza fa efa anatiny zany tsika, efa tena anatiny. Andriamanitra miaro ny azy ny amin'ny fitsarana ho ny fahasarom-piaviny amin'ny fahamasinany sy ny amin'ny fahamarinany. Ary midika zany hoe miaro anao amin'ny loza rehetra, amin'ny fahaboatrana rehetra, indrindra amin'ilay hoe fahaverezana mandrakizay. Sarotra io. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra eto anio. Ko amin'izany nazovo ny mandrezany teniko zany. Inona moa hoe teny? Dia manondro ny 120 olo io na tsy mivakitsika zao ny hoe tsy izay rehetra manao amiko tompotompo izy niditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony raiky izy any an-danitra. Amin'izany nazovo mandre io teny hoe manao sitrapon'Andriamanitra ka mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy ho izy zay nanorona ny trano teo ambony vatolampy. Olona mandinika ny dikan'izany, makafototra ny dikan'izany mba iorenany tsara. Tsy hoe sanatria tataitra ny fomba mpivavahana na hoe minomino foana. Makafototra ka nahita fototra dia manorony zany tsara. Latsaka ozy izy ny ranonorana. Nisy rika be, fofofo ny rivotra, namely mafy zany trano zany. Vokany tsy nianjera izy satria efa naorona teo ambony vatolampy. Mampandiny tena antsika tsirairay avy zay hoe manaona ny sorenan'ny finoko. Tena miorona ny vatolampy azo antoka tsy miozongozona ve io? Sa so misy kosa zavatra mandany fotsiny diny dia fa paohany tao izy okare tompo mahalala ary misaotra amin'ny famondram-po. Arak'izay ilaitsika ny mahafantatra ary mahafantatra tsara an'Andriamanitra ary an'Andriamanitra tokana. Tsy misy hafa zany. Zany dia nananana fiorenana tsara fa zay miorona tsara isika izy no mitoetra maharitra izy. Dia araka ny teny Jesosy ny andevo izy tsy mitoetra ao an-trano mandrakarivo. Iza mitoetra ao? Ny zanaka. Ny zanaka no mitoetra ao mandrakarivo. Zay le no izy zany afa tsy misy hafa. Janotoko fahavalo dia 5:30. Koa dia zay mitoetra ao amin'Andriamanitra amin'ny mahazanaka azy no mandova an'Andriamanitra sy ny fanjakam-pahasoavana. Ho zanaka mandova an'Andriamanitra izy satria mitoetra ary hoe atao prailova amin'ny Kristy ilay lama ato amintsika nitsangana tamin'ny maty. Romana 7:15 moa zany. Arak'izay tsy faty antoka sanatria fa misy tombony ho an'izay rehetra miorona. Inona ny ty tombo mety ho azony ty? Dia toko-piarovana voalohany indrindra. Salamy 1:9 volaza ao minaran'ny tompo tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao izy. Na zanatsipika manidina noho ny andro. Zay le hoe tsipika rehefa ny satany ndray mety anavitona anao asorotra anao na tsy atahoranao zany. Na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina ny tsokosoko na ny fandringanana mandripaka amin'ny fitatao-vonana dia ny abo zany. Dia hoy izy eo na dia isy arivo azy eo nilanao sy ray alina ankavananao dia tsy hiatra aminao zany. Misy manda lehibe dia le anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy. Mijery maso fotsiny ianao izy ka ho hitanao ny amalina
ny raha tsy foana satria ho ianao Jehova o ianao no ariko sady nataonao ho fonenanao ny avo indrindra dia tsisy loza antsoanao na aretina hanakaiky ny ilainao heran'ny fahamasinan'Andriamanitra io ry havana fa zay masina tsy mba mety tratry ny fahalovana ahoananao nino zany zavatra avy amin'ny fahalovany tany tsy fahamarinany ny asan'ny maizina rehetra ny faratsy ny rehetra azo anao ve izy toetra ao amin'ny lain'Andriamanitra miaraka amin'izany dia omeny fiadanana izy manao moa ny tenany Isaia toko 27 isaina tsy miovaova izy dia arovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka felo zany tsy misy tokony hampieritreritra na hampiahanao tsony ary toetra le fiadanana satria matoky anao izy ho izy endrondra matoky an'Andriamanitra olo ny fiadanana ary dia ahoana moa ny tenin'Andriamanitra fiadanana ho an'ny olona ankasitrahany tokoa zay fantany ary mahafantatra azy ary manoho azy dia araka ny teny nanterin' Jesosy tampiany manao hoe fiadanana ho anareo ny tombony fahatelo dia ny fanatanterahany ny olony araka ny voasoratra amin'ny Kolosiana toko 2:4-7 mba atotr'Andriamanitra ho masina sady tsy anatsiny amapondra eo anatrehany ianareo izy dia fahasiny hoe raha izy fetoetra zany raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafy olona sady tafatoetra ary tsy mety afindra iala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara zany hoe tena miazona marina ao am-po ny tenin'Andriamanitra zay ampinja ny finoana sady sabatry ny fanahy eo andaniny kosa dia misy indrisy ny fahavoazany zay tsy miorona tsara ary miseho amin'ny endriny maro samihafa zany dia ny olona mierikerika ka rehefa mierikerika io dia tafotono anao hoe ny tenin'Andriamanitra aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao fa zay tsy mandeha mahitsy dia indrisy tratrataka ny vadiny Lota izy efa tonga ny fandriganana amin'ny afosoro ny Sodoma sy Gomora dia mbola manana azy izy dia nierika rehefa zay dia fantatsika ny tantara manjary ongatsira izy zavatra mampiovo zany eo kaikin'izay amin'ity tsy miorona tsara ity dia hitako fa tsy mafana izy na mangatsika dia inona ny vokany ny tenin'Andriamanitra satria tsy mafana na mangatsika ianao dia ifalohan'ny vavako zany hoe lavin'Andriamanitra zany Andriamanitra tsy mahay zavatra sadasady tsy hainy io ny olona mahay io mahay an'izao mahay an'ry fa izy tsy izay menary dia tokana ary dia maintsy ny lalina rehefa zany ny olona tsy miorona tsara ity dia mampalahelo izy fa topatopany ondram-piainana resaka mpampianarana maro samihafa ora tahaka izany ny Jakoba amin'ny toko 2:5 ka tsy anatona anantena azo zavatra ninina amin'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy mamororo faina ary tsy hainy io rehefa mangataka zavatra io tolonofo maritototra tsara izy dia azony tsara ka arak'izany dia tsy manana fiadanana le olona tsy miorona tsara tototo lava izy dia pepipepy tahaka ny hoe ratsy fanahy fiadiny ratsy fanahy tsy misy fiadanana misy 7:20 na koa be irena tahaka ny Marta zay nahazo tsiny sy fananarana tamin'i Jesosy hoe Marta maro irena sy maro ahina ianao ina ny tombony azonao amin'io ianao mierikerika be atao io sasa masy dia anika aloha zany fa za mbola be ny asako mahasambatra anao ve zay mihoatra ny anananao amin'i Jesosy ary iny amin'ity olona tsy miorona amin'ity ny tena manirana aminy dia zao tsy afaka mandray marina izy ny tenin'Andriamanitra tsy afaka mandray fanjakan'Andriamanitra marina ka hoe iorona amin'izany na izy iorona ao fanjakan'Andriamanitra na dia efa tonga eo aminy somen'Andriamanitra torobotsitra azy ty fanjakan'Andriamanitra tia ahoana moa zany anatin'izao tsika miatrahan-tanana dia mazava ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy manankera avy Nazarety ny sisa fa dia rehefa be hoe anakamatoky voavelany eliko ka raha ianao ny olo tsy miorona mierikerika tsara tsy afaka handrainao vina ny famelan-keloka sy ny fiadanana ary vatokina be vokatra zany ny fotora tsara ny mpanjiny tsara Jesosy satria izy mitsangana eo aminao tenin'io ary fahefana omen'ireo mpanompony zay manao ny asany ka satria tsy miorona tsara dia mahita herika amin'ny fahavalo zay le mora rembon'ny fahavalo dia io ny teny fananarana zay natao ny Petera apôstôly manao hoe mahonona tena ho izy miambelo ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona ny herona mitady arapana arakehitriny dia fantatra fa tena manao vivy any tokoa izy Petera 2:5 ao narina arak'izay tokoa ny asan'ny devoly zay mikendry zay hamiravira ny finoantsika hanozondrozona ny finoantsika inona ny fikendrena amin'izany voalohany indrindra dia ny andavo antsika andresy zany dia hatramin'ny voalohany fantatritsika tsara ka zay rehetra manaiky azy mankatòa azy dia tena atao taingimbozona ary rehefa lavony dia rehefa zao dia
melohany tsy izy mihitsy mamonjy anao sanatria hanaratafy anao hanameloko anao satria mpiapanga hatramin'ny ela izy dia ny ampisaraka antsika amin'Andriamanitra mba hahavery antsika mandrakizay satria efa very izy dia toy ny hoe tady namana mba ho very tahaka azy miaraka amin'izany dia ny ampangahy menatra diso fanantenana ny mino atonga azy ho kely ery dia mora hotrapakovina horeraka amin'ny finoana na hoe mihemotra mihitsy amin'ny finoana ka lasa manjary miala amin'Andriamanitra tahaka ny fantaniana izay nataon'i Jesosy rehefa voalaza amin'ny Jaona toko fahaenina ny hoe maro ozy izy no miala na dia efa nino azy azy dia ianareo koa fa mba te hiala ho anao izay nandray amin'i Jesosy raha miatrika ny maty ady sarotra ianao indrindrindrindra asa tsy misisina fa zay rano famelezana tsy fantatro ino koa va mba te hiala ka andeha amin'ny sitraponao na miteny miery ny teninao tsaroana ny tenina mandray ny tety fezay hoe zaho risitsaiky eo manao zavatra tsy miaraka amin'i Jesosy ary marina zay tsy hoe zay verina asan'Andriamanitra akapobiany fa ny amin'ny fiainanao andavanandro na ny dia ataonao fitsasana asa zay tendrenao zany rehetra izany eny hatramin'ny atsipreny dia tsy mafoinao tonga dia miaraka amin'izany nofeny zany ny fikendreny devolo tokoa dia ny analatafy tsy amintsika olon'Andriamanitra fotsiny ihany fa izy ny tena kendreny analatafy an'Andriamanitra afa-boninahitra azy dia tonga neva ny mpitandro izay fony Jesosy tombony ary fijaliana niaritra teo zay angely reo olona hoe miteny ratsy mandrora sy ny sisy raha mbola ampisaina ihany izy fa olona nanoso azy olo na nasitrana azy olo sy ny sisy dia anao ve dia anao an'izany fa eo amin'ny profo fa ratsy ny fon'olona dia irika zay itsoan'ny satana dia nale olona azy gaga hoe zany dia tonga tsy fidinya rehetra miteny ratsy zay mba ohatra hiteto dia misy mandrora rehefa hiasana izy dia roainy tavan'ireny mpiandry miasa amin'ireny dia opany izy misy zany fa rehefa afaka izy dia tonga mifonana izy dia mifona aminareo rehefa tsy fidika io izy jereo rehefa namiasa zay izy ka raha ny andro ankehitriny dia fantatra tokoa fa tena miasa ny devolo itsika manao viveriny azy satria voisa ny fotoana voafetry zany dia mazana izy rehefa hita ny fahalemetsika na ny tsy fampiny fiorenantsika ao amin'Andriamanitra tokana bororosainy zany dia hoy ny fanambaran'ny boky apokalypsy tokoa loza ho an'ny taniny sy ny ranomasina fa nidina ao aminareo ny devolo sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny apokalypsy mo fantatria tsara tafaroambin'ny folo tapany faroaminy andiny faroambin'ny folo araka zany raha ny setry ny fonona no resana dia ataon'ny devolo zay anakanana voalohany indrindra hoe fandroson'ny finoana sy ny fivelarana ary raha misy azy zany dia ataony ray zay hanombana ny finoana hamiliana lalana zay efa mino mba avery ny olona dia ino moa nyantson'izany rehetra izany na tenenantsika eny amin'ity asan'ny devolo ity ary indrindra amin'ny orenana tsara ny finoana izao dia satria zay mino an'Andriamanitra izy no mahatoetra satria Andriamanitra no mankasitraka azy ary momba azy dia mametoko hoe tsisy arombaka zay to am-penantanako izy ary za tsy afoy anao na andaonao mihitsy dia omeny rary ny olony dia amarininy izy dia taky ny Abrahama zay nino na dia efa tsy nisy nantenana antsony azy ka zavatra tsy zakan'ny devolo ty hoe mpanota amarinina maimaim-poana amin'ny finoana ary indrindra maharitra amin'ny finoana satria ao tokoa moa ny ten'Andriamanitra samy efananoty iry rehetra hoy Paoly amin'ny Romana toko fahatelo ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra kanefa tsy mijanona eo le teny fa ampiny hoe nefa amarinina ary amarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy no ny fanavotana zao amin'ny Kristy Jesosy ka hoy Paoly apôstôly amin'ity hoe fanamarinana maimaim-poana zay mino zay nitendreny tokoa no nantsony kio izy ary zay no antsony no amarininy kio vela ely ko maimaim-poana ary zay no amarininy no nomeny voninahitra koa mana toko fahavalo andiny fa telopolo zany hoe asandran zany izy eo amin'ny voninahitr'Andriamanitra ary rehefa zany dia mahazo toky ny olona zay mino fa Andriamanitra manamarina azy dia manandratra azy manety toerana amin'ny mahazanaka mpandoro azy izy amin'ny ampanga ny olona mbo fidin'Andriamanitra zay mifidy azy no manamarina azy zay mantsy mety misy ny amelanao ary nisy zao ny fiantsona teto not'Andriamanitra hoe misokatra ny kilasy ny fiomana tsy ino fa kilasy ny fiantson'Andriamanitra io ady mba nolo tena dia enao zao ve mbo mendrika zany ka izay tsy hoe enao mendrika fa ny tompo manao anao ho mendrika tsy zany manamary tena mpanota fa
fa izy kosa no manamarina ka raha manamarina anao Jesosy dia raiso amin'ny finoana zany Andriamanitra no manamarina azy ary toy zany koa iza no manameloko Kristy Jesosy efa maty sady efa mitsangana tamin'ny maty ka mitoetra ny tananakavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika manao asa mpifonana be izy zany ka manao toko favavy reo dia efa telo amin'ny telopolo sy efatra amin'ny telopolo ary indrindra ny asan'ny finoana dia ny herin'Andriamanitra zay maharesy izao tontolo zao araky ny tenin'ny Jaona apôstôly zay rehetra nateraka Andriamanitra izy dia maharesy izao tontolo zao ary ny fandresena zay ty maharesy izao tontolo zao dia ny finoantsika izy moa no maharesy izao tontolo zao afa-tsy zay mino fa Jesosy zanak'Andriamanitra mpamonjy izao tontolo zao fahazavana zao tontolo izao Jaona voalohany toko fadimy andiny fefatra andiny fadimy zany rehefa zany zay nandray any Jesosy dia miara-mandova aminy mpandresy Jesosy na dia ny sarotra indrindra hatramin'ny fahafatesana ny feno fahafambaraka feno fiaretana tsisy otrandrato amin'ny fijaliana izy ireo naharesy ny devoly koa izy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy natao ho azy ho anao Jesosy sy ny fiaretany ho faresena mandrak'izay ho fananganana ny fanjakany dia ny voninahiny eto amintsika ka ny fiasan'ny devoly arak'izay resy izy tsy mahery izy fa malemy eo anatrehan'Andriamanitra dia ino nataony ataony zay amiravorana le antony andresentsika azy dia ny finoantsika dia ataony amin'ny fomba maro samihafa eo na mivantana na ankolaka fa ataony amin'ny fahafetsena izy dia mazava tokoa ny fahaizana soratra masina aonao Jesosy raha azo atao izy na dia ny olom-boafidy aza dia ofitahana fitaka no azony azy mety amin'ny mango malefaka fanarobonanao sy ny sisa teo efatra amby roapolo zany ka tsy mahery tokoa ny devoly raha mandraona Jesosy ny finoana azy fa matahotra azy izy satria fantany fa andringana sy andevina azy izy satria amin'ny angalan'ny finoanan Jesosy ny asan'ny herin'Andriamanitra ao zay mino sy sehony voninahitran'Andriamanitra dia ny asany zay tsy haiko hoena tokoa araka ny teny eo miasa ka izy moa asakany dia ataony devoly zay anibana ny finoantsika amiravorana ny finoantsika satria io no mandresy azy ino amin'ny fahafetsena ataony raha sy ny tininy izy voalohany dia manatsatso ny tenin'Andriamanitra ataony zay tsy hamakinao ty tenin'Andriamanitra ty fantaritsika zany dia malaina dia mitady fotoana zay mpisintanao vinanao vina rombahina ny fanjakan'Andriamanitra ary zay mandrombaka no mahazo azy ndikany teny hoe asa mierahera zao aloha zany hoe miera misitraponao mbola anao andrisy fa azy hatrany dia robahy izy resy izy dia nataony devoly arakan'izany dia manivaiva tenin'Andriamanitra manamaivana azy izy eny teny ratsy ny tenin'Andriamanitra zany eny ataony ary indrisy ny olona zay tsy manala dia ataony fitaovana ka amin'izany raha fitinina dia hoe ny marina ataony hoe lainga io nangangoany na fitaka zany ary ny lainga sy ny fitaka kosa dia io na zany hoe zay ny tena marina dia azoazony sasany zay tsy tia fahamarinana zay fa mampandididy sofinary hoy Paoly ny fampianarana madio sy marina ataony devoly koa rehefa tsy hainy toerina ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra mazava sy madio dia ahodiny izy io dia mba miseho koa izy mba ho namana arak'ilay teny hoe miara-mivavaka eo amin'ny zanak'Andriamanitra izy ka miseho ivelany izy ho fomba fampianarana kanefa tena manda ny hery filazany tsara zay famonjeny hoy Paoly zay rehetra miny izany ary miaraka amin'izany dia mampirisitra ny olona hanao fanorenana hafa izy akaiky fotsiny teny fa avy fa tia ny tena izy tia ny tena mihetsiketsika sy ny sisa fa fatatao moa mampihetsiketsika tokoa ny devoly koa tena mahay mampihetsiketsika ratsiny fa hita ezy zany indrisin'ilay arak'izay zay rehetra miorona no mitoetra any tsy miorona antsika tsy afaka tafatoetra amin'ny famonjen'Andriamanitra sy ny fahasoavana ka manahirana eo devoly manao ny ataony araky ny voalazy fa eo koa ny olona koa manao ny ataony manao fanorenany zany hafa ary tsy maintsy misy vokany zany dia inona no ataony ao ny fahavana haitraitra zay filazan'ny Paoly azy aza mety ho fitara tsy azonareo ny loka noho ny fanentretena hitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjela azy hoy izy ka tsy miazona ny loha dia Jesosy Kristy efa afaka tamin'ny abidi-pianarana ianareo abidi-pianarana zao tontolo zao zany tena ho an'ny Tesalonianina io nahoana to mbola mivelona amin'izao tontolo zao ihany ianareo ka mety hodidiana hoe aza mandray aza manandrana zany hoe manao fomba manao fady samihafa zany rehetrarehetra zany ankalazany ho faindrena fivavahana hitraitra sy ny fanentretena ary ny fampahoriana ny tena zao Paoly nefa tsy manan-kery na dia kely zany hasakana ny fampanaranana ny nofo tahaka ny
hoe asiko mafy ny tenako dia kapohako izy dia mifadianana sy ny sisa eo raha teo ny fampianarana malemy mazay ny Paoly zany hoe fampianarana tsy mahavonjitra izy ohatra ny fanandrona manandro dia manao teny fananarana ny Paoly ny Galatiana ankehitriny ohatra izy rehefa nalanan'Andriamanitra nareo nefa tsy zany fa izy malalana anareo nahoana nareo no dia miverina indray amin'ny abidi-pianarana malemy sady tsy misy ninninona nefa tianareo tompona inona zany andro volana fotoana ary taona zany tandremanareo fatratra misy hoe vaninandro nefa ny andro rehetra dia fomen'Andriamanitra ka tsy zay ny zava-dehibe fa ny fiarahanao amin'ny tompo mba andraisanao ny fitahina avy aminy tokoa ary miorona ao aminy dia matahotra ny aminareo Paoly amin'ny Galatiana fa andreo dia nisasatra foana taminareo zany hoe foana le finoanareo satria ovanareo fanandrona izy Galatiana 3:7-8 dia misy teo ny fampianarana malemy to ahitraitra dia niveriny olona hoe fahendrena dia tsy iny zany fa ny filozofia atao hoe filozofia moa dia hoe fitiavana fahendrena dia ao moa Paoly tandray mifandreo misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia amin'ireny ezaka ataon'ny olona atratrarana ny marina sy anana ny fahendrena aonany amin'izany inona ny marina mianatra mandrakarivo izy reny nefa tsy mahatratra ny fahalalana marina dia faharoa fahatelo andiny fafito zany mianatra mandrakarivo tsy mahatratra ny fahalalana ny marina sy araka ny famitahana foana izy dia araka ny fampianarana voatolotry ny razany zany araka ny abedi-pianarana zao tontolo zao fa tsy araky Kristy zay le hoe manaraka ny didin-drazana manao andreny fampianarana mihoatra noho ny didin'Andriamanitra fa ao amin'ny tenan'i Kristy eo amin'i Jesosy mitoerany fahafenon'ny fomba n'Andriamanitra rehetra na saina na fahalalana na fahendrena ary ianareo dia tanteraka ao aminy zany hoe ao amin'i Jesosy no fahatanterahany ka tsy misy banga zay ny fahafenon'ny fomba n'Andriamanitra ary mahatanteraka antsika ao aminy rehefa zany tsy miaratsy any fa ny voalohany indrindra maolona antsika zay atao hoe olona fanahy avaozon'Andriamanitra ary dia masinina ho azy zay ny zava-dehibe ny fanamasinan'Andriamanitra no fahatanterahana atontsika antony anankiray tsy azontsika miorona tsara zany hoe tsy miorona amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra tsy tafaorona dia miaintsika fa tsy ampy fahamasina azy atao hoe tsy ampy finoana akory fa rehefa mandinitsika dia hoe le toetra n'Andriamanitra dia ny fahamasinany avy amin'iny no ivan'ny tenin'Andriamanitra zay rehetra manana ny fahamasinana mahita an'Andriamanitra izy ary afaka mandray an'Andriamanitra sy ny teniny zany sy mifandray aminy tiava ny fahamasinana dia ny fiainan'Andriamanitra ataontsika sika manokana ny fiainantsika ho azy dia misy koa endrika fesehony ty hoe aitraitra samihafa zay tena manohy itoana ny finoana nefa iverin'ny olona fa hoe manorona ny fahamarinana dia miady hevitra zany dia arakaraky ny aizy anao miteny miady hevitra sy ny sisa sy manamary tena dia hoe iny fa manana ny fahamarinana tena fanantrana be zany miendrika tomendry nefa tsy afaka mampandroso ny fahamarinana ary tsy mampandroso ny finoana velively hafany hoe mandinika fa ny ola mpiady hevitra mantsy vao mandeha izy dia niazo ny fantany fa ny hafa rehetra anatin'izany tena Andriamanitra mety ampianarana torina aminy dia tsy izy dia lavo ny avokoa dia aonao hoe Paoly tamin'ny Titosy alaviro ny fantaniana adala sy ny tantara-pirazanana sy ny fifandirana sy ny ady teny ny amin'ny lalàna fa tsy mahasosady zava-pony zany rehefa mbola tsy vonona ino ianao aza manao mady hevitra fa reo mangina dia mandinika ary indrindra mangataka ny fahazavantsaina avy amin'ny tontolo sy fitarefana masina misy koa zay tena manimba ny fiorenan'ny olona zay tsy azo ny fanorenana dia nitakoritsika sy ny resapona indrisy fa tsy vitsy mbola tsy afaka amin'ny maletina io na mivantana zany fa nafitava na amin'ny telefona na nanarako zanakara-panahy zany zanaka moa ny tiana dia anarina ajano mba asy fotoana mamijano io telefoninareo dia eo dia la ny andro adiny ray adiny roa ary ny tena zava-doza amin'izy dia resaka olona natao fa tsy mba misy hoe resaka ny amin'ny Jesosy na tenin'Andriamanitra resapo dia aonao Paoly amin'ny Timoty ny anganovano ratsy fanaovam-bavy antitra ho izy dia lavo ka mampiasa ny tenanao amin'ny mpepanahy araka n'Andriamanitra eo raha teo ny fahavoazan'ny olona ny fampifangarona na fanakalozana mihitsy aza ny tompo amin'ny Andriamanitra hafa mazava ny tenin'ny Jehovah Andriamanitra ampitovinareo amin'iza moa aho hitahako aminy hoy ny ray masina ray ny Israely io zay atoko fefapolo ny efadimy amby roapolo fa tsy ankoko eo anatren'izay Andriamanitra hafa ianao izy hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa zay many fa Jehova fantaro fa sary-piavo no anarany satria Andriamanitra sary-piavo izy Exodosy 4:7-10 eny izako no Jehova ho izy zany no anarako ka ny voninahitro tsy meko ny hafa izy na ny fiteranahy mahasary ny zavatra voasikotra
misy mantsy ny olona amin'y satria tsy mitovy ny finoana indrindra hoe vaninandro fa maraparana moa ny lalàna ny fantatro amin'io azona manondreny hoe famadiany reny de hoe anka de oka samy manana ny finoana ohatrany hoe atao mitovy amin'ny finoana zany na zay razana inony na zay tapakazo inony ny Andriamanitra tena nahary ary tompony zao de samy manana ny azy izy io ka de mitovitsika tsy mitovy tompo raha ny anao mandray n'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra tsy ohatra masina mazava ao amin'i Jesosy zay manana amin'ny Jesosy de manana fiainana fa nivela amin'izay dia tsy misy fiainana na dia kely azy ka fehezitsika amin'ireo hoe iraisan'ireto fietsika maro samihafa reto de tsy inona tokoa fa ny fandavana ny tenin'Andriamanitra fandavana sitrapon'Andriamanitra fandavana ny fanorenana taon'Andriamanitra dia ohatra fanambarana nataon'i Jesosy amin'izao zay rehetra mandre zany teny zany izy nefa tsy makato hoarina amin'ny lehilahy adala izy zany tsy misaina zay nanorona ny tranony teo ambony fasika fa tsy fasitranto latsaka ny ranorana tonga ndrika be ny fofofo ny rivotra namely zany tranony zany dia ny anjera izy ka loza ny fianjerany zany hoe manony zany de loza miatro ary tsy misy afaka hanohitra de tahaka an'ireny tany an-dranomasina ny atao hoe tsunami ndray mipoka de olona anarivo ndray maty ary ho avy tokoa ny fitsaran'Andriamanitra de hoe afo mandevona rentsika tao amin'ny toronteny voalohany izy matohitra an'io tery amin'ny tanàna misy anay ry apitery getaka ny afo miakatra ny afo ka nisy rivodrivotra raha teo dia afo zany lelafo zany dia mampatsiaro zao dinidinika zao rehefa tonga ny famarin'Andriamanitra tsisy afaka hanohitra izy io fa sambatra kosa ianao raha nisy an'izay mandova ny famonjeny ny anjera loza ho izy zany hoe tena fahafatesana ny fianjerany mahatsiravina mihitsy zany ka ireo dia tsy mianjera ho azy tokoa fa raha ny tena marina dia Andriamanitra mihitsy no mizaha toetra azy mba haneo nisy fahamarinana araka mbolaza amin'ny hoe aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra na hozahany toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra korintany voalohany toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo zany ny antony zao mba tsy hisy nofo azo irery hoe afaka mamonjy ny aina izy na manao fanorenana tsy ho faty foana fa raha misy terery ho sonatra masina aoka Jehova moriare arak'izay andinitsika kitapa amin'ny farany teny hoe aona marina moa fanorenana zay ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'inony zany mazava fa amin'ny alalan'ny finoana na amin'ny finoana dia ny fandraisantsika ny fanambarana zay ataon'Andriamanitra zay ny finoana mazava ny vorazan'ny Romanina toko fahafolany fafito ambin'ny folo ny finoantsika moa izy dia avy amin'ny tenin'ny Kristy velona Jesosy velona ny teniny zay mandresy mandray ny teniny ho velona araka ny teniny hoe satria velona dia ho velona koa ianareo ka ny antony mampalemy ny finoan'ny olona raha tsy aivina dia izy tsy mandray tsy afaka mandray ary tsy azony mandray dia satria manorona ny finoany amin'ny zavatra hafa izy dia na amin'ny sainy zany na amin'ny fahitana araka ny ten'Andriamanitra tsika tsy mandeha amin'ny fahitana fa amin'ny finoana na amin'ny asa zay mety ataony sy niezaka samy hafa asa fanaovan-tsoa io dia manaraka lalàna io dia fanarana fomba mpivavahana fa tsy miaina ny finoana marina izy ny finoana angety izao ino ifandraisan'Andriamanitra amiko io ary zao koa mifandray aminy dia ino ny zonan'Andriamanitra ary koa ifaharako aminy ka reo voalaza io ataon'ny olo dia ezaka zay mety ataony tokoa amin'izay verino fahendrena kanefa mazava ny tenin'Andriamanitra ny fahendren'ny olona zay verino ambony izy fa vetavetana ihany ary dia fahadalàna zany hoe eriko veromaina ihany zany satria tsy ambinina no izy tsy miorona ao n'Andriamanitra taka lenanao ndrenyle hoe tiatiamboveta ny babela dia hoe anakadanitra tsika ary efa vionainsan'Andriamanitra izy ao no ny tenin'Andriamanitra fa satria na dia naseho azany fahendren'Andriamanitra ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo zao hahalan'Andriamanitra ka dia ny fahadalan'ny fitoriteny misitrak'Andriamanitra amin'jeny olona dia Jesosy Kristy miaritra tokoa teo amin'ny afijaliana matika nefa mitsangana indray izy ary manana tena ary mbola mitena misy aminao zay ny fitoriteny ity dia ny fanambarana an' Jesosy fa ny jiosy mila famantarana zany hoe zavatra hitamasoko ivelany zany zay vo iny izy jentrisa koa hoy Paoly dia mitady fahendrena ny ara-tsaina fotsiny any antsy tsy afaka matakatra izy na iverina avy dia avatra ny fisainana fa zay kosa izy dia mitory amin'ny Kristy zany hoe manambara azy milaza azy mampafantatra azy maneho azy sy ny asany izy indrindrandrindra vomboto amin'ny afijaliana ka mitondra fanavotana ho asy ianao Kristy izay erin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra dia feziny amin'ny hoe fa ny fahadalan'Andriamanitra dia hendry ho ny olona ary ny fahalamin'Andriamanitra mahery ho ny olona Korintiana voalohany andiny faharoapolo ka hatramin'ny fadimy amby roapolo
ny fanambarana an' Jesosy no manorona ny finoana. Tsy misy finoana afaka iorona ivelan'i Jesosy, ivelan'ny fanambarana an' Jesosy. Laza zany fa asan'Andriamanitra mivantana sy asany manokana ny hoe fanorenana finoana fa tsy hain'ny olombelona satria tsy asan'ny olombelona zany. Da ino no anjarantsika ny asantsika dia ny mandray araka ny tenin'ny tompo hoe ny asa ozy izy dia ny mino zay nirany, mandray zay nirany, nefa moa safidy zany. Ka ina zany no asan'Andriamanitra ahatonga finoana ana manorona ny finoana. Telo izy. Voalohany, Jesosy no voatiny ndray. Ny fanambarana momba azy fantatsika loatra. Ity no zanako malalako izay sitako. De hoe izy no enoy. Satria izy tokoa no vato lampy fanorenana lay vato voafidy lavin'ny mpanao an-trano izy, lavindreo Jiosy, mpanao ara-dalàna sy ny sisa, kanefa izy no nataon'Andriamanitra fehizoro. Teo raika amby roapolo roa amby efatra zany. Ny faharoa, tsy misy mahalama an'Andriamanitra ray afa-tsy ny zanaka. Sy izay tiany zanaka anambarana azy. Ary tsy misy afaka manatona ny zanaka afa-tsy izay tao amin'ny ray no soratra masina. Ka fa efa n'Andriamanitra feno nefa koa famoram-po ny amin'ny hoe azona manatona azy ary izy manatona antsika. Dia ahoana moa ten'Andriamanitra? Anio raha mareny feona ianareo dia aza manamafy ny fonareo. Dika dia hoe raiso izy. Milotoko fahatelo andiny fahafito. Ary rehefa zany raha mamangy anao ny tompo, manarika anao izy mibeba. Bebao zay fahalemena rehetra dia ny tsy finoana, firoaroavan-tsaina, ny fivaovana, sy fadibadiana, ny fangatsiahana rehetra, zay rehetra tsy afaka mivoninahitra an'Andriamanitra ary tsy mahavelonanao raha teo. Ny fanambarana fototra fahatelo dia ny fanahy masina. Izy tokoa ny fanahy ny fanambarana zay manorona ny finoantsika. Dia ny filazana an' Jesosy zany ataontsika sy ny tenin'Andriamanitra ataonantsika. Asan'ny fanahy masina no manorona ny finoantsika mba tonga atsika atoky ary velona ny tenin'Andriamanitra. Dia tahaka ny Paoly ny teny, tsy zaho ny velona izy fa Kristy ny velona atao anaty Galatiana faharoa andiny faharoapolo zany. Midira atompo tompo zay ny tokony ataontsika ary oka ny teninao ambolenao araka ny teninao hoe ataoko an-tsaina lako ary hosoratako ao am-pony. Dia vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoako, vonjeo aho afaka amin'ny salasalako, fa hotana ny tsy finoana, fa hotana ny tsy fatompianan'Andriamanitra, fa hotana ny salasalana. Vonjeo aho indrindra miaraka amin'izany mba hiaiky ny fahatsoka zay ny tsy fahamarinako rehetra dia na diso hevitra ny aminao na voafetrany saiko tsy hahalananao marina dia mpahirato ny masom-panako ahita sy hahalala mba hiaika tahaka ny mipetera feo izay raha teny tompo hoe alatsao amin'ny akavanana ny aratonareo dia tsy natoky izy. Kanso rehefa avy eo dia saika tritra ny arato no reto azan-drano maro ary lehibe dia nidaravaka ny akoka teo amin'ny tompo nadoarika hoe mialamiko tompo olombelona kanefa ho Andriamanitra tsy mahafoy nijova olombelona amin'io Paoly apôstôly. Raha nisehoan'Andriamanitra izy, nisehoan'ny tompo zany dia tao Damaskosy moa zany nahoananao manenjika fa iza moa ianao tompo? Zaho Jesosy zay mijerino. Andriamanitra ny tsy mijery ny andro ny tsy fahalalana. Ankehitriny dia mitaona antsika hiverina amin'ny bebaka hiaiky ny tsy fahatanterahana. Fa mijery ho amin'ny Jesosy mandrafo mo amiko mba ho afaka amin'ny fahazam-bako aho. Fehitsika zay dinidinika lavalava ho an'izay satria fampirenina moa izy ty. Arak'izany dia tian'Andriamanitra isika hitoetra sy ho tafatoetra ao aminy. Mandraisatsika ny famonjeny. Andraisatsika ny toky mpitahiny dia ny fanjakam-pahasoavana. Mitoetra amintsika ary isika ao aminy. Dia andoha arak'izay ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fahasoavany tsy manam-pitsarana mandrak'izay. Ny fototsy zany dia izao fantarina tsara ny matompotokana amin'i Jesosy. Ary efa fantatra olo dia minoa azy. Fa zay mino zanaka ny soratra masina no manana fiainana izy. Zany fahatelo ny fiainam-pitepolo. Dia aza manao fanorenana hafa na mitady fanorenana famonjeny zany mba vonao famonjenana amin'ny hafa. Fa zay fanomenanao ary nomen'Andriamanitra anao fa tsy olona akory dia Jesosy Kristy zanak'ondrin'Andriamanitra azo mitsara izy dia aza takalo izy, aza miataka aminy, aza misaraka aminy satria tsy afoy anao izy fa ianao mety afoy azy fa tsy miambina satria ny raiky ny zanako izy kefa nanotrandrafatra rehetra hoe ao an-tanany ho asy ianao. Mifahara mahareto amin'i Jesosy fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena domeny tompo anao. Mitoky hoe ny saribonahitry ny famarinana dia fiainana mandrak'izay fampiovana mandrak'izay voninahitry inarana. Saotranao amin'ny fampianaranao ataonao dinidinika aminay satria mpiandry tsara ianao dia tia mandinika ny fiainan'ny olonao, ny ondronao
mamantatra tokoa zay bango ao, mamantatra zay lesoko ao, manitsy zay diso ao, mampahery zay malemy ao, dia ny finoanay mba eorina marina aminao ary tsy inona zany ary tsy zany fa lo Jesosy Kristy atao anatinay to fanantenana ny voninahitra dia ny fandraisena mandraka zany tsy fahamarinana rehetra mba hiposahany voninahitra dia ny fahazavanao atao anatinay eo amin'ny fiainanay hanasitrana ny fonay ary tsy zay hafa ny amponanay ny tany amamona misy anay ny firenena malalanay ijoro atrakanay Jesosy ary tanterao atoko araky ny teniny hoe ny fanjakan'Andriamanitra tsy misehoseho fa ao anatinareo izy ho voninahitran'Andriamanitra hatramizao mandrakizay amen.